Mirabatsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Androany tsika dia resaka mikasika ny vavaka sy ny sitrapon'Andriamanitra. Yara vavaka sika. Ianao no angatanay Tompo mpianatra anay indray ary ny anaranao no anombohanay ny ataonay rehetra ny fananao masina anazava ny masom-pananay ahita ny tiany sitraponao tenenina aminay. Ary ny fananao masina koa Jesosy ampianatra anay hiaina araka izany sitraponao izany, dia ny sitraponao izay ampianarinao anay amin'izao fotoana izao. Tenena Tompo fa miaino izay mpanomponao. Amen. Araka izany dia resaka fotsika ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny vavaka izay ataontsika. Ahoana no ahafahantsika mangataka nefa fantatsika raha teo koa fa Andriamanitra manana sitrapo amin'ny fiainantsika, manana programa amin'ny fiainantsika. Hoy izy Jesosy ao amin'ny Jaona 1:10 hoe mangataho izy dia ahazo ianareo mba tanteraka ny fifalianareo. Nefa Jesosy koa milaza hoe rehefa nampianatra antsika ny ataky ny Tompo izy dia hoy izy ny ataky ny Tompo hoe tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra zany ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ahoana ary no ahafahan'io zavatra roa io ny sitrapontsika izay angandro fangatantsika sy ny sitrapon'Andriamanitra izay any an-danitra ho tanteraka ety an-tany. Ahoana ny fiarahan'io zavatra roa io miara-dalana. Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra manomboka amin'ny voalohany hatramin'ny farany. Fa tsy midika zay hoe efa voasoratr'Andriamanitra ny fandehan'ny fiainanao rehetra. Fantany io fa tsy midika zay hoe efa voasorany. Manome antsika fahalalahana izy ary tsy manaisitra amintsika izay fahalalahana efa nomeny antsika zay. Apetrany eo alohantsika ny fiainana sy ny fahafatesana ary meny torohevitra antsika hifidy ny fiainana fa tsy terenitsika hifidy ny fiainana. Ny mponina Ninive rehefa nanota dia nieritreritra Andriamanitra handrava ny tanàna ary efa saikanao an'izay izy. Fa rehefa nitoriany Jona mpaminany tamin'ny mponina Ninive kosa nefa ny sitrapon'Andriamanitra dia nibebaka ny olona. Ary rehefa nibebaka ny olona dia niova hevitra Andriamanitra ka tsy nandrava ny tanàna araka ny programa izay efa nananany raha teo andravana ny Ninive. Zany hoe ny sitrapontsika, ny fanapahan-kevitsika dia manana andraikitra lehibe amin'ny fiainantsika andavanandro, amin'ny fandehan'ny fiainantsika andavanandro. Ten'Andriamanitra dia milaza hoe zaho manana ny hevitra iverako anareo, hevitra hitondra soa fa tsy loza. Fa io ten'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7:20 io dia fiantsoana fibebahana. Zany hoe amin'ny fotoana izay isiany fahoriana amin'ny fiainantsika dia aza atao hoe mamoy anao Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana io dia miteny amintsika Andriamanitra fa tsy mamoy antsika fa kosa io situation iainantsika io dia mba hahatonga antsika hibebaka, fanomezana fotoana antsika hibebaka. Satria rehefa hijerentsika ny Jeremia 7:20 hoe ary hitady aho izy nareo dia ho hitanareo raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Ary amin'ny 9:10 dia milaza hoe zaho mahalala ny hevitra iverako anareo i Jehovah. Zany hoe tsy mamoy antsika Andriamanitra na dia ao anatin'ny olana aritsika, fa amin'ireny no hitondrany antsika, ampianarany antsika hibebaka, ho tonga amin'ny fibebahana. Tsy tereny nefa antsika, rehefa tsy te hibebaka antsika dia tsy manery antsika Andriamanitra hibebaka. Ataony mafimafy kokoa hatrany ny situation antsika mba hahatonga antsika ho tonga saina hibebaka, fa tsy manery antsika izy hibebaka. Zay ilay Andriamanitra tiantsika, tsy manala ny fahafahantsika misafidy avy amintsika. Fa na zany na tsy zany anefa misy zavatra izay tsy mampiova hevitra n'Andriamanitra. Ny olona izay efa nilavina Andriamanitra dia tsy ovan'ny hevitra. Ohatra amin'izany i Saoly. Ny olona izay efa niteny ratsy ny fanahy masina dia tsy iovan'Andriamanitra hevitra, tsy mahazo fibebahana. Ny olona izay efa nahalala ny famonjena fa kosa niverina amin'ny fahaloton'Andray aman-deha dia tsisy hevitra, satria efa nanombo any Kristy ny Ray aman-deha tamin'ny hazo fijaliana. Ireo olona ireo dia nolavin'Andriamanitra. Ohatra amin'izany izay raketin'ny Salamo 5:7 ny Israely izay
efa nahalala ny lehibe na Jehova tany anefitra nefa tsy nety nino efa poltaona ozy Jehova naminamina ana tam'izany taranaka izany ary hoy za olona manisy amin'ny fony izy ka tsy mahalala ny lalako de nianina tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra ny fitsarako mihitsy izy reo fianianana nataon'i Jehova reo tsisy afaka manova ary mitovy amin'izay koa ny olona zay efa voatendrin'Andriamanitra hatramin'ny talohana amronana ny fanorenana zao tontolo zao ho voavonjy efa voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana voavonjy de tsy maintsy voavonjy na inona mitranga na inona miatra satria ahoana satria reo olona reo efa fantan'i Jehova tamin'ny fahalalany raha teo ary antsoin'i Jehova amin'ny fotoanany ary efa antsoin'i Jehova reo olona reo de hanaiky satria ny fanahy masina nampy anazy ary ny fanahy masina anamasina n'ireo olona reo amin'ny fitondratena tsara sy afaka ary reo olona reo hanana fanantenana ny fiverenan'i Kristy de hiandry an'i Jesosy amin'ny fitondratena mendrika ary ho voavonjy reo olona reo efa voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana tsisy afaka mamafa reo ao amin'ny bokin'ny fiainana fa efa nantsoin'i Jesosy nantsoin'Andriamanitra ho anazy efa nomeny Jehova an Jesosy ary efa an Jesosy reo olona reo de maty Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mba hiassuré hoe tsisy olona very na de ray reo fa nomen'Andriamanitra an Jesosy reo zay ny mission Jesosy maty amin'ny hazo fijaliana mba hamonjy ny vadiny zay moa zany ny antsonany fiangonana hoe vadin'i Jesosy lesona tokony jerentsika hatram'izay zany de hoe manana ny sitrapony Andriamanitra manana ny fandaminana Andriamanitra fa izy tsy manery atsika izy manana ny fahafahatsika misafidy malalaka sy fentsika afaka manao ny tiantsika ataotsika mampianatra atsika izy mitarika atsika amin'ny lalana sy ny sitrapony izy fa tsy manery antsika tsy voasoratra any an-danitra kory ny antsipiriny fiainatsika fa efa voasoratra any kosa ny olona voavonjy jereo manana ny fanahy masina anao efa nitenentsika tany aloha hoe ahoana ny alalana an'izany manana ny fanahy masina anao raha ohatra ka tsy te hiaina amin'ny fahalotona sy ny fahotana fa te hiova satria le fanahy masina tsy miafaka miara-mitoetra mihitsy amina fahotana fanahy masin'Andriamanitra tsy afaka miara-mitoetra amina fahotana ary efa voasoratra any amin'ny bokin'ny fiainanao na de manisy ianao de tsy maintsy miverinao ihany ianao Andriamanitra anao ny fomba rehetra de tsika le fampianaran'i Jesosy ndray mandeha hoe nisy lehilahy izy nivoaka mitady pikarama de nivoaka izy maraina de noety ny olona rehetra zay hitany atoandro nivoaka ndray mandeha izy de ariva ary efa mifarany de nomeny ny vola saza anazy ny olona rehetra voarakitra amin'ny Matthieu 7:19 zany hoe miantso Andriamanitra maheno anao ka mino de tsara tsy maheno anao de mbola hiverina indray izy antso anao ndray mandeha raha ohatra anao naheno ka tsy nety nino satria anao mbola te hiaina ny fiainanao de mbola mamerina miantso ihany izy satria mety hibebaka anao amin'ny farany nisy fanoharana nataon'i Jesosy koa ndray mandeha hoe nisy roa lahy izy de ny anankiray rehefa nirainy de nilaza hoe andeha nefa avy eo tsy nandeha de ny anankiray nanao hoe tsy handeha nefa rehefa tonga saina izy de tapa-kevitra ihany hoe hanao ny asana ny raha niray anazy de io moa zany nano miraina izy na de nilaza izy hoe tsy hanao nanao ihany izy tamin'ny farany zany hoe mila fatatsika ireo olom-bovonjy de ho tonga amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy amin'ny fotoana zay mahamety anazy raha miverina atsika am'le hoe mangatà de mazava ny ten'Andriamanitra hoe mangatà ozy izy ny ten'Andriamanitra nareo ary Jesosy mihitsy tenany no mampirisika atsika angataka izy ny ten'Andriamanitra hoe mangatà de omena ianareo ary izy ary tsy miteny hoe mangatà fotsiny fa mangatà na inona amin'ny fivavahana sy finoana de ho azonareo zany angatà amin'ny anarako izy de ankalazana ny raha eo amin'ny zanaka mangatà izy nareo mampirisika atsika foana izy angataka zany hoe aza misalasala angataka
Ary zavatra mila fantatra rehefa mangataka de mila fantatra fa Andriamanitra tiantsika. Raha andrainareo aty an-tany izy mahay manome zavatra ny zanakareo, ny zanany, indrindra moa ny rainareo zay any an-danitra tsy hanome zavatra zay mangataka aminy. Raha tsika ratsy ary mahay manome zavatra ny zanany, indrindra moa Andriamanitra zay any an-danitra. Okay? Zany hoe Andriamanitra tiantsika, mila tadidy zay. Fa izy anome atsika zavatsoa. Fa raha mangataka atsika, eny fa nahalohany angatatsika ary de anome atsika zavatsoa izy. Fa rehefa mangataka atsika de tsy mba hoe anomezany antsika fotsiny, fa anehoantsika koa fa matoky anazy tsika. Ary mila tadidy koa fa arakaraka ny maro zay azotsika amin'ny fangatantsika no hanontanian'Andriamanitra antsika nampiasantsika anazy. Raha nangataka vola aman-karena atsika de move ampiasantsika hanampinany mahantra reny. Satria zay ny sitrapon'Andriamanitra. Raha nangataka fahaizana atsika mo ampiasantsika idiranany tompo fe zany. Raha nangataka fahefana atsika mo ampiasantsika ve zany itoriana ny filazantsara an'Andriamanitra. Satria io no olana amintsika ary mahatonga an'Andriamanitra tsy manome antsika matetika satria io ratsy ny fampiasantsika anazy rehefa avy eo. Ary zay ny zavatra mila hatrehintsika manaraka hoe nahoana ny fangatantsika matetika tsy voavaly. Hitantsika amin'ny Jakoba 1:5-7 fa isan'ny tsy mahavoavaly ny fangatantsika de ny tsy fisiam-pinoana, tsy fananatsika finoana. Hitantsika amin'ny Jakoba koa sy ny 4:7 ohabolany 2:20 de ny 7:20 fa matetika tsika tsy mahazo ny fangatantsika satria diso fangataka, satria tsika mangataka ny zavatra ho an'ny nofo, tsy mitsinjo ny fanahy, tsy mitsinjo zay hoe zavatra hitondra vokatsoa ho an'ny fanahy, fa mitsinjo fotsiny zavatra ahitantsika fifaliana amin'ny nofo. Ary reny zavatra reny de tsy omen'Andriamanitra. Ary zavatra isany tena hoe manandanja koa amin'ny tsy fahazo antony tsy azo tsika ny valimbavaka de satria tsika tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fivavaka ny marina hoy izy ny tenin'Andriamanitra de mahery indrindra satria naninona, satria ny marina manaraka ny sitrapon'Andriamanitra de mahery ny fivavany satria henon'Andriamanitra ny fivavany. Asa dehibe fanantenana azo valimbavaka loatra raha ohatra ka tsika miaina amin'ny fahalotona sy ny tsy fahamarinana. Hoy izy ny Jana 1:7-12 hoe na inona angatatsika de raisitsika aminy satria mitandrina ny didiny sy manao izay ankasitrahany eo masontsika. Zay zany isan'ny fototra azahoantsika valimbavaka. Fa raha ohatra ka tsy miaina araka ny sitrapontsika de hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fanatitry ny ratsy fanahy izy de fahavedavetana eo mason'i Jehovah, fa ny fivavaky ny marina ny sitrany. Indro ny tanan Jehovah hoy Isaia tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lavondalovana fa mahare, fa ny eloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy miaino izy. Mila tadidy foana zany zay amin'ny fangatantsika fahamarinana. Ary io no lakile ifandraisiny sitrapontsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria ny tentsika teny amboalohany hoe ahoana no ahafahantsika miaina araka ahoana no ahafahantsika mangataka nefa fantatsika koa fa Andriamanitra manana ny programany. Rehefa miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra tsika de mahalala fa ny fangatantsika de araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ko na inona angatatsika de fantatsika fa ho azotsika satria araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra angatatsika. Rehefa nilaza Elia tamin'ny aba-mpanjaka hoe ijanona hozy izy ny orana ka tsy hisy ranorana, tsy hisy ando, mandra-piteny koa hoe miverina zany de nijanona tsy tonga tokoa ny orana. Ary anatin'ny 3 taona sasany de tsy tonga mihitsy ny orana satria tsy nanana fisalasalana izy, eny ary tsy nangataka amin'ny Jehovah kory izy aloha hoe ajanony ny orana Jehovah satria fantany fa izany sitrapon'Andriamanitra, fantany fa araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fandriny satria izy de marina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa rehefa tsy marina anatrehan'Andriamanitra tsika de tsy fantatsika kory hoe sitrapon'Andriamanitra ve zany sady sitrapon'Andriamanitra de lasa misalasala tsika, de lasa tsisy finoana, de lasa tsy mahazo tsika.